Amen. 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 Ohatra nangatsika tampoka ny andro androany a. Et le temps a changé, il fait froid. Mino fa araky ny teny-dralatsy teo hoe Mais j'espère, comme le frère Thury a dit tout à l'heure, hoe tsy mangatsika koa ny ara-pananao. que notre esprit n'est pas refroidi. Amen. Amen. Manova amen mafy aloha e. Dis Amen fort. Amen. Misaotra ny tombo foana isika Nous remercions le Seigneur ny amin'ny fanatrehany, pour sa présence, ny amin'ny fotoana izay mbola omeny atsika, les moments qu'il nous accorde, satria tena fantatro hoe fahasoavana zao. parce que je sais que c'est une grâce. Mino an'izany ve ianao fahasoavana zao? Est-ce que tu crois cela, que c'est une vraie grâce? Tena fahasoavana ve zao anao aloha e? Est-ce que c'est une grâce pour toi? Rehefa mahita ny zavatra any ivelany any a, Et quand on voit ce qu'il y a à l'extérieur, ho an'ireo olona izay tsy manana ny tompo a, pour ces gens qui n'ont pas le Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur, dia tena fahasoavana lehibe tokoa. c'est une vraie grâce pour nous. Dia mila manararoatra isika, Et nous devons vraiment profiter, tena manararoatra, tena manararoatra. vraiment profiter. Amen. Amen. Naveriko indroa tsy manararoatra mba tena ho lehibe le izy rehefa avy eo. Comment? Naveriko indroa mihitsy le manararoatra mba tena hoe manararoatra tena manararoatra. Je répète 2 fois, il faut profiter, profiter. Amen. Amen. Tonga eto venao fa misy fiandrasana marina ny tombo venao androany aloha e. Si tu es venu ici, est-ce qu'il y a vraiment une attente du Seigneur en toi? Sa tonga eto fotsiny ianao amin'ity alahady ity. Ou bien est-ce que tu es juste venu ici ce dimanche? Satria manko raha tonga eto isika noho ny fahazarana fotsiny a, Parce que si on vient ici juste par habitude, dia tsisy zavatra afaka ho raisitsika eto androany. et nous n'allons rien ressentir. Fa miditra eto isika ohatran'io a, miditra eto isika ohatran'izao a, Mais nous entrons ici, nous sommes comme cela, dans dia notre état. mivoaka eto isika Et quand on va sortir, dia ohatran'io ihany. et on sera le même. Kanefa ny tanjon'Andriamanitra Mais l'objectif de Dieu, son but, isaky ny fotoantsika rehefa tonga eo amin'ny fanatrehany, dans chaque moment où nous sommes dans sa présence, dia mandray zavatra avy aminy isika. c'est que nous recevons quelque chose de lui. Tsy miteny hoe misy fitahiana raisinao, Et je ne dis pas que tu vas recevoir une bénédiction, fa misy fiadanana raisinao. mais il y a une paix que tu vas recevoir. Amen. Amen. Tena mila an'izany ve ianao aloha e? Est-ce que tu désires cela? Mila an'izany ve ianao aloha amin'ity androany ity? Est-ce que tu veux vraiment voir cela? Le fitsarana avy amin'Andriamanitra. Cette paix qui vient de Dieu, Satria zao vanim-potoana zao tena be da be ny zavatra manakorotana. parce que pendant ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui nous perturbent. Dia ao anatin'izany a, indraindray ary ny tsy mahavita ny ara-panatsika mihitsy lasa voakasika. Et on ne sait pas si... Peut-être que notre esprit est touché à Indraindray cause tena de cela. voakasika mihitsy ny ara-panatsika. Peut-être que notre esprit est touché. Kanefa ny tanjon'Andriamanitra Mais le but de Dieu, amin'ity fotoana androany ity pendant ce moment, dia tena ny ampahery atsika indray androany. c'est de nous encourager, Dia de ny nous amporisika fortifier, atsika indray androany. de nous exhorter, de nous fortifier, Hiatrika indray a ny lalantsika miaraka amin'Andriamanitra. pour que nous puissions faire face dans ce chemin qu'il nous a, là où il nous a placés. Amen. 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 Andao maka tenin'Andriamanitra isika eo amin'ny bokin'i Isaia toko 5:50. Allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 55. Isaia toko 5:50 a. Raisitsika eo amin'ny 10 ny tenin'Andriamanitra. Et nous allons lire à partir du verset 10. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa tondranonogana sy noram-panala milatsaka avy any an-danitra, ka tsy miverinandro ka tsy efa nahavonto ny tany, ka nampanieky sy nampahvokatra azy, mba hahatonga voan'ny mpamafy sy anina ho an'ny mpihinana, dia ho tahaka 11, dia ho tahaka an'izany ny teniko izay aleoko ny vavako, tsy verina amiko foana izy raha tsy efa natateraka izay sitrako ary ambinina amin'izay nampandianako azy. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur
et du pain à celui qui mange. Au verset 11, ainsi en est-il de ma part qui sort de ma bouche, de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Androany a zavatra napetraky ny tombo dia tiresaka amintsika ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Aujourd'hui, ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, j'aimerais vous parler de l'obéissance à Dieu, À la parole de Dieu. à la parole de Dieu. Fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Notre obéissance à la parole de Dieu. Mandre tenin'Andriamanitra foana isika, Nous entendons toujours la parole de Dieu, fa misy fankatoavana an'izany ve ao anatintsika ao. mais est-ce qu'il y a une obéissance à ces paroles qu'on entend en nous? Ndraindray zay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay a, Parfois, cette obéissance à la parole de Dieu, dia misy fanampy goavana be manoloana antsika. il y a un défi énorme devant nous. Ary tena ohatran'ny zavatra sarotra be le izy. Et comme si c'est difficile. Nefa Andriamanitra no niteny azy tamintsika. Mais c'est Dieu qui c'est Dieu qui a dit. Dia izay teny rehetrarehetra ambaran'Andriamanitra nefa Mais toutes les paroles que Dieu dit, dia mitondra fiainana ao atsika. et cela ramène la vie en nous. Amen. Amen. Matoky an'izany ve anao rahalahy sy anabavy? Est-ce que tu crois à cela? Ny teny izay ambaran'Andriamanitra ao amiko sy aminao La parole que Dieu te dit et me dit aussi, dia hitondra fiainana izany. cela conduit à la vie. Dia hitondra fahavelomana izany. Cela conduit à la vie. Dia hanafaka izany. Et cela va nous libérer. Amen. 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 Ary amin'izao vaninandro faran'izao Andriamanitra Et en ces derniers temps, dia mandefa ny teniny Andriamanitra. Dieu envoie sa parole. Mandefa ny teniny Andriamanitra. Dieu envoie sa parole. Ary tsy mitsahatra mandefa ny teniny Andriamanitra. Et il ne cesse d'envoyer sa parole. Ary misaotra ny tompo isika Et nous remercions le Seigneur fa afaka mandre ny teniny que nous puissions entendre sa parole eto amin'ity fiangonana ity. dans cette église. Dia ianao koa afaka mandre an'izany tenin'Andriamanitra Et izany. toi aussi, tu peux entendre cette parole de Dieu. Fa fantaniana mipetraka Mais la question qui se pose, mandre ny teny isika nous entendons sa parole. fa misy fankatoavana an'ilay teny ve ao anatintsika ao. Mais est-ce qu'il y a une obéissance à cette parole en nous? Amen. Amen. Misy fankatoavana ve aty anatiko aty? Est-ce qu'il y a une obéissance en moi? Satria izay nambarany tenin'Andriamanitra Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit, fa misy fiainana ny fankatoavantsika izay ambaran'Andriamanitra. c'est que notre obéissance, dans notre obéissance, il y a la vie, selon ce que Dieu dit. Ao amin'ny bokin'ny Josoa toko voalohany andiny fahavalo Dans le livre de Josué, hoy ny tompo tamin'ny Josoa amin'ny anaran'i Jesosy. Josué au chapitre 8, Josué andiny chapitre 1er. Pardon. 1:8 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity ozy izy, fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia alavoraro ny lalanao ianao sady ambinina. Josué chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Mazava amintsika mba ny tenin'Andriamanitra. C'est clair pour nous, cette parole. Aoka tsy ala amin'ny vavanao izy ity boky tenin'ny lalàna ity ozy izy ity boky ny lalàna ity. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lay tenin'Andriamanitra izay renesitsika, La parole de Dieu que nous entendons, le tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao anatin'ity Baiboly ity. la parole de Dieu écrite dans cette Bible, Aoka tsy ala amin'ny vavanao ozy izy ny tenin'Andriamanitra. que cela ne s'éloigne point de ta bouche selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Tsy haiko hoe manahoana izao sy anao manoloana an'izany amin'izao vaninandro faran'izao. Je ne sais pas comment nous sommes, toi et moi, face à cela en ces derniers temps. Sao dia mipetraka ao anaty plakara fotsiny ny Baibolinao amin'izao fotoan'izao.
Est-ce que ta Bible n'est pas juste rangée dans un placard? Fa milahady indray vao mitondra anazy aty am-piangonana. Et dimanche prochain, je vais faire sortir cette Bible et je vais la ramener à l'église. Fa matoa ny tenin'Andriamanitra miteny amin'ny Josoa, Mais si la parole de Dieu dit à Josué, aoka izy ao isaintsaina foana ozy izy. médite-le jour et nuit. Amen. Amen. Isaintsaina ny teny izay ambaran'Andriamanitra. Méditez la parole que Dieu dit. Isaintsaina izay teny ampitan'Andriamanitra. Méditez la parole que Dieu transmet. Satria izany rehetra izany no anambinana antsika ozy ny tenin'Andriamanitra. Parce que c'est à cela que nous serons prospères. Dia io teny io koa nalavoraro ny lalantsika ozy ny tenin'Andriamanitra. Et c'est à cela aussi que nous allons réussir, selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Boky ny Salamo dia miteny hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Dans Psaume, c'est écrit que la parole de Dieu est un sentier à mes pieds. Est une lampe à mes pieds. Merci. Amen. Inao ozy ny tenin'Andriamanitra fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako. Qu'est-ce que la parole a dit? C'est une lampe à mes pieds. Alléluia. Amen. 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 Dikan'izany zany a zava-dehibe ny ahafahantsika misaintsaina foana izay teny izay raisintsika eto. Et c'est pour cela que c'est très important de toujours méditer la parole que nous recevons ici. Amen. Amen. Tsy hoe vita zany ny androany alahady a. C'est pas que voilà ce dimanche est passé. Dia zay le tenin'Andriamanitra. Et donc c'est ça la parole de Dieu. Dia voaray nandre fotsiny a. Donc j'ai entendu cette parole. Dia amin'ny lahady indray mandray vaovao indray. Et dimanche prochain je vais recevoir une autre parole. Tsy izay. C'est pas ça. Ary azay mihitsy ny tena tiany tompo ampita amintsika amin'ity fotoanandroany ity. Et c'est ce que le Seigneur veut nous transmettre aujourd'hui. Mikasika aloha voalohany indrindra. Cela me concerne premièrement. Teo atsika tsiraray avokoa. Et à nous aussi, chacun de nous. Ao tsara ve tsika aloha e? Amen. On est ok là? Ao tsara ve tsika aloha androany e? Amen. Amen. Rahalasiana bavy ny tanjon'Andriamanitra. Frères et sœurs, le but de Dieu, Dia tena ampijoro atsika hatramin'ny farany. c'est de nous fortifier jusqu'à la fin, de nous Ampijoro atsika hatramin'ny farany. de nous rendre inébranlables et nous fortifier jusqu'à la fin. Amen. 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 Ary mandefa ny teniny nefa izy. Et il envoie sa parole. Dia manahoana tsika manoloana an'izany tenin'Andriamanitra Et izany. comment nous sommes face à ces paroles qu'il envoie? Satria rehefa mandeha ny zavatra rehetrarehetra Parce que dans chaque moment, dia lasa zatra isika mandre ny tenin'Andriamanitra. Lasa fahazarana sisa. et on est habitué à recevoir la parole de Dieu. On marche juste par habitude. Dia nefa izay zavatra izay mihitsy ny tena tiany tompo hialantsika tsiraray avy. Mais c'est justement cela que Dieu veut que nous éviter, voilà, que nous évitons. Satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny amin'ny filazantsara ny Jaona toko 15 any. Parce que la parole de Dieu dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Andininy fahatelo. Alors, Jean, chapitre 15, verset 3. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny laza. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy a. Efa nadio raha teo ianareo izy izy. No ny teny izay nolazaiko taminareo. Amen. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, dit Jésus. Amen. Amen. Efa nadio raha teo ianareo no ny teny izay nolazaiko taminareo izy izy. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dikan'izany ilay teny izay nyrenesitsika. Donc, la parole que nous avons entendue, Reteny izay retsika. la parole que nous entendons, Dia ino no manadio atsika. c'est cette parole qui va nous purifier. Amen. Amen. Dikan'izany tena mila fankatoavana ny tenin'Andriamanitra isika. Et donc, c'est très important d'obéir à la parole de Dieu. Amen. 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 Ny fahatongavanao anatina fotoana tahaka an'izao fotsiny. Le fait que tu sois présent dans ce moment, Ho avy foana ianao isaky ny alahady. tu vas venir tous les dimanches.
fa nefa ianao tsy mandray zay teny avy amin'Andriamanitra. Mais toi, tu ne reçois pas la parole annoncée par Dieu. Lasa fahazarana ho anao no mandre ny tenin'Andriamanitra. Le fait d'entendre la parole de Dieu devient juste une habitude pour toi. Dia eo nambarany tenin'Andriamanitra amin'ity fotoanandroany ity. C'est ce que la parole de Dieu dit aujourd'hui. Nambarany tamin'ny Josua hoe sainotsaino izy izy. Il a dit à Josué, médite jour et nuit. Dia eto ny tenin'Andriamanitra milaza. Et ici, la parole de Dieu dit, Fa efa nadio raha teo ianareo izy izy. que déjà vous êtes purs Ny amin'ilay teny zay efa nambarako taminareo. à cause de la parole que je vous ai annoncée. Noho izany raha lasianabavy a, Et donc, frères et sœurs, ny fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra. euh, Fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra. quand tu entends la parole de Dieu, Dia manadio anao zany. c'est cela qui va te purifier. Zay nge ny tanjon'Andriamanitra amin'izao vaninandro farany zao e. C'est ça le but de Dieu en ces derniers temps. Ny anadio atsika hatrany. C'est de nous purifier davantage. Amen. Amen. Satria Jesosy raha ho avy any amin'ny raha ho an-lanitra izy, Parce que si Jésus revient sur les nuées, dia hitsena fiangonana tsisy pentina izy, tsisy kentrona, tsisy kilema ary masina il ozy ny va prendre tenin'Andriamanitra. une église sans tache ni ride selon la parole de Dieu. Ary ny tenin'Andriamanitra no anadio atsika. Et c'est la parole de Dieu qui nous purifie. Amen. Amen. Dikan'izany tena mitaky fankatoavana ny teny zay ambaran'Andriamanitra amintsika. Donc cela demande une vraie obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny bokin'i Jakoba toko voalohany. Et nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 1er. Alléluia. Ao tsara ianao androany a. Ohatra miteny aminao foana satria ohatra mivarina be ianao zany. Tu as l'air distrait, hein? Fa eto ny tompo a. Et le Seigneur est là. Te hitanao manokana ny tompo androany a. Il veut te bénir. Alléluia. Hoy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny bokin'i Jakoba toko voalohany 2:20 ka hatramin'ny 7:20 4:20. Fa aoka ho mpakatoy ny teny ianareo izy izy, fa aza mpiaino fotsiny ihany. Alléluia. Ka mamitaka ny teny ianareo. Ahoana izy ny tenin'Andriamanitra? Aoka ho inona hony? Mamaky ve ianareo aloha e? Au verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Est-ce que vous avez lu la parole de Dieu? Mamaky tsara ve ianareo aloha? Est-ce que vous avez bien lu cette parole? Mana baiboly ve ianareo aloha e? Est-ce que vous lisez votre Bible? Mana fa misy baiboly ve any aminareo any amin'izao fotoana Est-ce zao? qu'il y a une Bible avec toi? Ahoana miaraka mamaky aloha e? Allons lire ensemble. Mba mifotsarinareo amin'izay. Comme ça, vous êtes bien réveillés. Ao agy a. Le Jakoba toko voalohany a 2:20. Ao Jacques, ary. chapitre 1er, verset 22. Isa 2:3. 1, 2, 3. Mamitaka an'iza hony? En vous trompant qui? Vous-même. Mamitaka an'iza kay? En vous trompant qui? Iza ny voafitaka. Qui sera trompé? Zavy amin'ny voafitaka. Est-ce Isika que samy c'est- voafitaka. Nous tous, nous serons trompés. Nous sommes trompés. Raha mandreny teny ianao isaky ny fotoana anankiray izy, Si tu entends la parole dans chaque moment, ka tsy misy fankatoavana ozy ny tenin'i Jakoba, mais qu'il n'y a pas d'obéissance selon chaque, dia mamitaka ny tenatsika isika. alors nous allons nous tromper nous-mêmes. Amen. 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 Mamitaka ny tena koa. Je me trompe moi-même. Mieritseritra hoe tena efa kristianina be mihitsy a. Peut-être que je me dis, je suis un bon chrétien, un vrai Raha chrétien. ho avy Jesosy dia efa lasa. Si Jésus revient, je vais partir. Fa ozy ny teny Jakoba ary mampitandrina izy. Mais Jacques a dit, et il avertit, Aoko mpakatoy ny teny ianareo izy izy. mettez en pratique la parole. Amen. Renao ny tenin'Andriamanitra isaky ny alahady. Tu entends la parole de Dieu tous les dimanches. Misy fankatoavana an'ilay tenin'Andriamanitra ve? Est-ce que tu la mets en pratique? Sa ozy ianao hoe teny raiky foana zany e. Ou bien tu te dis, non, j'entends toujours cette parole. Lasa fahazarana sisa. Ça devient une habitude. Andriamanitra nefa te hanambina antsika ozy ny teny tamin'i Josoa. Mais Dieu veut nous
faire prospérer, nous prospérer. Amen. Amen. Dia gatsika hoe manahoana ary mbola oatra an'izao foana. Mais pourquoi je suis toujours comme ça, dans cet état? Manina tsy miova mihitsy ahy e. Pourquoi je ne change pas? Satria tsisy fankatoavana. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance. Dia voafitaka ny tenatsika tsiraray Et avy. chacun de nous, nous sommes trompés. Dia tsy mandroso isika ara-panahy. Et nous ne progressons pas dans l'esprit. Kanefa Andriamanitra dia amin'inona tia ny tompontsika androso isan'andro isan'andro. Mais Dieu veut que nous progressons, que nous avançons tous les jours. Eto aho dia mbola mandroso ohatran'izao aho rahampitsondray. Ici, et je dois m'avancer d'un pas demain. Amen. 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 Ary izay no tena planin'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy. Et c'est ça le plan de Dieu pour chacun de nous. Lazao no akaikina hoe izany ny planin'Andriamanitra ho anao Dis hoe à ton voisin, c'est le plan de Dieu pour nous. ny andro soanao. C'est que tu puisses avancer. Marina ho aho. C'est vrai, il est vrai que Misy fanampy be da be manoloana an'izany fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izany. il y a beaucoup de défis face à cette obéissance à la parole. Satria raha mamaky ny tenin'Andriamanitra isika, Parce que si on lit la parole de Dieu, na ny zanak'Israely ary, même les enfants d'Israël, nahita ny asan'Andriamanitra lehibe izy, ils ont vu l'œuvre de Dieu, fa nisy fankatoavana n'Andriamanitra tao anatiny tao. mais il y avait une obéissance en eux, Une désobéissance. une désobéissance en eux. Dia natonga azy ireo tsy tonga tany amin'le tany amin'le tany izay nampanantenain'i Et Jéhovah. c'est pour ça qu'ils ne sont pas arrivés à la terre que Dieu leur a promis. Ny zanak'Israely Les enfants d'Israël, nahita le asa lehibe izay nataon'Andriamanitra. ils ont vu l'œuvre que Dieu a fait. Dia maky tenin'Andriamanitra tsika ny amin'izay ao amin'ny Salamo. Allons lire dans Psaume, Salamo afa 5:20. Psaume 95. Amen. Tsara ny tompo a. Le Seigneur est bon Ary saotra ny tompony amin'ny teny izay ambarany amintsika foana. et on remercie le Seigneur pour la parole qu'il nous annonce. Misy fotoana Andriamanitra mampahery atsika. Il y a des moments où Dieu nous encourage, Fa misy fotoana Andriamanitra mampitandrina atsika. mais il y a aussi des moments où il nous avertit. Amen. Amen. Tianao ve Andriamanitra mampitandrina anao? Est-ce que tu aimes que Dieu t'avertit Sa ozy ianao hoe aleo le teny le mampafalifaly ahy iny foana ka. ou bien tu préfères seulement cette parole qui encourage? Amen. 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 Tahit'Andriamanitra manokany ianao androany a. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Salamo afa 5:20. Psaume 95. Resitsika andriny fafito izay tenin'Andriamanitra izay. Fa izy no Andriamanitsika ary olona fiandry sy ondro tandremana isika. Engany eka ho enonareo anio ny feoany manao hoe 9. Aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba ozy izy. Tahaka ny tamin'ny andro tao masa fony tany anefitra. Zay nakanorazanareo fanahy sy ny zahany toetra izy. Na dia efa hita ny azany asako. Au verset 7, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils fissent mes œuvres. 10. Efapolo taona no namona aminainay tamin'izany taranaka izany. Ka hoy izao, olona maniasy amin'ny fony izy, ka tsy malala ny lalako. Ka dia nianina tamin'ny fahatezerako, atao hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy. Au verset 10, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies, aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Mampalahelo a. Et c'est triste, hein? Ary mampitandrina antsika Andriamanitra amin'izao vaninandro izao. Et Dieu nous avertit en ces derniers temps. Mampitandrina sy anao Andriamanitra. Dieu nous avertit. Nahita ny asan'ireo zanak'Israely ireo. Quand ils ont vu
l'œuvre de ces enfants d'Israël. Andriamanitra mihitsy no tena hoe 70 taona ozy ny tena mona aminaina tamin'ireo. C'est Dieu même qui a dit pendant 40 ans, il eut cette race en dégoût. Ok, anao tena tsy hamona aminaina an'Andriamanitra, tsika tsirairay avy moa zany. Amen. Que nous Amen. ne dégoûtons pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Tena zavatra fantatro dia miteny Andriamanitra amin'izao vaninandro izao. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu parle en ces derniers temps. Miteny amiko sy aminao Andriamanitra. Il nous parle, à toi et à moi. Amen. Aza mandainga ianao ve tsy niteny an'Andriamanitra mihitsy ianao. Ne mens pas en disant que Dieu ne t'a jamais parlé. Nandritra ny fotoana izay nenonao ny tenin'Andriamanitra teto. Pendant tous les moments où tu as écouté la Amen. parole de Dieu. Niteny Amen. taminao ve Andriamanitra aloha e? Est-ce que Dieu t'a parlé? Amen. Amen. Fa ny zanak'Israely ozy ny tenin'Andriamanitra. Mais les enfants d'Israël, selon la parole de Dieu, 70 taona efa hita ny asa nataon'Andriamanitra. pendant 40 ans, Nahita ny asan'Andriamanitra ngeda be izy. ils ont vu l'œuvre de Dieu, Fa tsisy fankatoavana tao anatiny tao. mais il n'y avait pas d'obéissance en eux. Fa amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia miantso antsika fiangonana. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle, nous qui sommes l'Église. Amen. Amen. Mba tsy hiverina fotsiny aminy fa tsy miverina amin'Andriamanitra ny teny. Andriamanitra dia mahatoky ny amin'ny teny izay alefany. Que la parole de Dieu ne lui revient sans effet, mais lui, il est fidèle à sa parole. Dieu Ah. est fidèle à sa parole. Amen. 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 Mandefa ny teniny amintsika izy. Il envoie sa parole, il nous envoie sa parole. Fa manahoana isika tsy raray avy Mais manoloana comment nous an'izany. sommes face à ces paroles? Alléluia. Mety sarotra be raha lasy anabavy a. Peut-être que c'est difficile, frères et sœurs, Fa miandry fankatoavana avy amintsika Andriamanitra. mais Dieu attend une obéissance de notre part. Ny fahasoavan'Andriamanitra nampy antsika katozy Et ambaran'Andriamanitra. c'est la grâce de Dieu qui nous conduit à l'obéissance, cette parole. Amen. Na teny kely anankiray fotsiny ary. Même si c'est juste une parole. Alléluia. Mety miteny anao Andriamanitra hoe mialao ianao. Peut-être que Dieu te dit, quitte cette chose-là. Mila fankatoavan'Andriamanitra avy amintsika tsiraray avy. Il faut une obéissance de notre part. Mety sarotra le izy. Peut-être que c'est pas facile, Faoko fantatrao fa misy fanambinana ao ambadika an'izany. mais que tu saches que il y a une prospérité derrière tout ça. Amen. Amen. Nandray mety miteny hoe maina foana. Peut-être que tu te dis, mais je suis sec à l'intérieur. Maina foana. Je suis sec. Raha lasana ba fotoana zao tena mila andiniantsika tena. Frères et sœurs, c'est le moment de nous examiner. Alléluia. Mandinika ny tena koa. Je m'examine. Mamantatra ny amiko a. Je connais, je m'examine E misy makatozy ambaran'Andriamanitra ve a. et j'obéis ce que Dieu dit. Miteny androany hoe fahasoavan'Andriamanitra nampy anao. Et la grâce du Seigneur va t'aider. Alléluia. 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 Ny fahasoavan'Andriamanitra nampy anao. C'est la grâce de Dieu qui va t'aider Ataterahanao zay ambaran'Andriamanitra rehetra. afin que tu puisses accomplir ce que Dieu te dit. Zay avoaka ny vavan'Andriamanitra. Ce qui sort de sa bouche. Alléluia. Raha lasana bavy tsy ianao nge nanao an'ilay zavatra e. Frères et sœurs, c'est pas toi, c'est pas ton œuvre. Ny anjarantsika dia tompo zay ny teninao. Mais nous, notre part, c'est de recevoir cette parole. Zay ny teninao tompo. C'est ta parole, Seigneur. Dia mahatoky an'izay a Jesosy. Et je fais confiance à cette parole. Alléluia. 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 Satria lasa fahazarana fotsiny raha mandre foana isika. Parce que on risque d'être dans l'habitude si on entend toujours la parole de Dieu. Mandre, mandre, mandre. On entend toujours. Fa aiza le fankatoavana zay andrasan'Andriamanitra amintsika. Mais où est cette obéissance que Dieu attend en nous? Tsy mametraka lalàn'Andriamanitra. Dieu n'impose aucune loi. Fa raha fantatro fa raha tonga eto zao sy anao Mais je sais que si toi et moi, nous sommes ici, dia te handova le fiainana c'est mandrakizay. parce que nous voulons hériter de la vie éternelle. Amen. Amen.
Zay ny tanjontsika raha lasiana bavy C'est a. notre objectif, frères et sœurs. Zay ny tanjontsika. C'est notre objectif. Tsy ameno an'ity toerany ity fotsiny amin'izao. Notre objectif, c'est pas juste de remplir ce lieu, Fa ny tanjontsika dia le fiainana mais mandrakizay. notre objectif, c'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Dia Andriamanitra ao anatin'izany dia mandefa ny teniny izy. Et Dieu envoie sa parole Satria ny teniny no manova atsika. parce que c'est sa parole qui nous Ny transforme. teniny manafaka atsika. C'est sa parole qui nous délivre, Ny teniny mitondra atsika ho amina fiainana. c'est sa parole qui nous conduit à la vie. Alléluia. 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 Tsy zavatra hafa raha lasiana Il bavy a. n'y a rien d'autre à part cela, frères et sœurs. Satria ny tenin'Andriamanitra no namoronana ny zavatra rehetrarehetra. Parce que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Ny tenin'Andriamanitra no namoronana ny zavatra rehetrarehetra. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Dia mbola miasa ny tenin'Andriamanitra zany amin'izao vaninandro izao. Et en ces derniers temps, sa parole est toujours à l'œuvre. Fa veritra ihany, aiza ifankatoavana izay. Mais je répète encore, comment est ton obéissance? Alléluia. Tsy resaka ny teny rehetrarehetra mety renesinao fa nisy teny tamin'izay renesinao efa nakatoavinao aloha. Tsy resaka an'ireo teny be da be izay efa nirenesinao a. Je ne vais pas- Fa efa nakatoa ny ray izay efa nirenesinao avy ianao. Je ne vais pas parler de toutes les paroles que tu as entendues, mais est-ce que tu as déjà obéi, ne serait-ce qu'une parole que tu as entendue? Amen. Samy mijery ny tena tsikitsika tsiraray avy. Nous allons nous examiner. Za mijery ny tenako. Moi, je m'examine. Fa ny zavatra fantatro fotsiny raha lasiana bavy a. Mais ce que je sais, frères et sœurs, Fa rehefa ankatoa ianao, c'est que quand tu obéis, dia Andriamanitra koa mihetsika miaraka amin'izay. Dieu aussi, il agit. Alléluia. Mihetsika ao anatin'izay Andriamanitra. Il agit aussi. Alléluia. Amin'ny bokin'ny Hébreu toko faharoa andiny voalohany. Nous allons lire dans Hébreu chapitre 2, Chapitre 2. au verset 1er. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hébreu toko voalohany a. Ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Hébreu 2:1. Yeah. Ary amin'izany ozy izy dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa izay faharehintsika fa andrao hidasina hiala aminy isika. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Raha lasiana bavy, Frères et sœurs, mampitandrina atsika Andriamanitra. Dieu nous avertit. Mampitandrina atsika Andriamanitra. Dieu nous avertit. Zay ny teneniko ao ka tsy ho fahazarana ny fandrenesanao izay ambaran'Andriamanitra. C'est pour cela que je dis que allons faire attention à ce qu'on ne soit pas dans l'habitude quand on entend la parole de Dieu. Matombo mpanoratra ny Hébreu dia milaza an'io hoe ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa izay faharehintsika ozy izy. Si l'auteur du livre des Hébreux dit, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons portés loin d'elles. Lasiana bavy eo. Frères et sœurs, Aoka hitandrina mafimafy izay faharehintsika isika. nous Alléluia. soyons vraiment attachés aux choses que nous avons entendues. Rehintsika ve zany ambaran'Andriamanitra izany androany? Est-ce que nous entendons ce que Dieu annonce aujourd'hui? Hitandremantsika tena hoe mafimafy izay faharehintsika. Que nous nous attachons à ce que nous avons entendu. Mandre tenin'Andriamanitra isika. Nous entendons la parole de Dieu Any amin'ny cellule de prière any. dans les cellules de prière, Eto amin'ny fiangonana eto. ici à l'église. Mety mandreko tsika eny atokantrano andro. Peut-être que nous entendons aussi à la maison. Fa ko tandremantsika mafimafy kokoa reny tenin'Andriamanitra ireny. Mais allons vraiment nous attacher à ces paroles que nous entendons. Alléluia. 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 Vaninandro farany zao raha lasiana bavy a. Nous sommes dans les derniers temps, frères et sœurs. Dia aoka tena ho fantatrao fa ny fahavalo koa dia mihetsika izy. Mais que tu saches que l'ennemi aussi, il est à l'œuvre. Tsy matory izy a. Il n'est pas endormi.
mandefa teny koa izy ho anao lui aussi, il envoie sa parole pour toi. fa rehefa tsy misainitsaina amin'ny tenin'andriamanitra ianao Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, dia tahaka amin'ny marina aminao izay ambarany fahavalo rehefa avy eo any amin'ny Et- sainao any et dans ta pensée, comme si les paroles envoyées par l'ennemi deviennent une vérité. ny zavatra misy zany amin'izao vaninandro faran'izao C'est réel en ces derniers temps. ary be da be ny reraka Il y en a beaucoup qui, be da be ny reraka et il y en a beaucoup qui sont fatigués, dia be da be ny tena kivy et il y en a beaucoup qui sont découragés. be da be miteny hoe tsy hanao tsony a Il y en a qui disent, je n'en peux plus, tsy vitako tsony ito je n'y arrive plus. alasyanabavy eo Frères et sœurs, mbola eo ny la tenin'andriamanitra parole de Dieu est toujours là, zay mampahery asy anao qui nous fortifie, zay mitaona asy anao zay mitaona asy anao qui nous conduit. andao akatozy ambaran'andriamanitra isika Allons obéir Alléluia. à ce que Dieu nous dit. andao akatozy elazain'andriamanitra Allons obéir à ce que Dieu dit, satria fantatro parce que je sais fa ny fankatoavantsika zay ambaran'andriamanitra que notre obéissance, selon ce que Dieu dit, dia misy fitahiana ao atsika izany et cela conduit, il y a une bénédiction. ao amin'ny boky ny oabolana obéissance. toko voalohany oabolana toko voalohany Dans le livre proverbe de Proverbes, au chapitre 1er, oabolana toko voalohany andiny fa 7 amin'ny anaran'i jesosy au verset 19, au nom de Jésus, ho ny tenin'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy raha fa tsy 19 zafady a tsy io le tenin'andriamanitra fa zafady fa tsy hitako le tenin'andriamanitra excusez-moi, c'est pas ce passage. ho ambiny alleluia mialatsiny fa tsy tenin'andriamanitra zay a Excusez-moi, mais il y a une parole que je fa cherche. tsy voasoratra tato le izy a Je n'ai pas pu noter. ohatra hoe tsara ny tompo a Le Seigneur est bon. dia doantsika maka tenin'andriamanitra ihany a Et allons toujours lire la parole de Dieu. amin'ny kolosianina toko fahatelo Dans Colossiens chapitre 3, kolosianina toko fahatelo a zay manamafy an-trano ny tompo hoe tena aoka ny tenin'andriamanitra tena hitoetra betsaka ao anatintsika rahalasianabavy et le amen Seigneur confirme que la parole de Dieu puisse demeurer en nous alleluia abondamment. amen tena te hitatsika ny tompo Le Seigneur veut vraiment nous te bénir. hiazona atsika ny tompo Il veut nous garder. te hampaharitra atsika ny tompo Il veut que nous soyons fermes. alleluia kolosianina toko fahatelo a Colossiens chapitre 3, ho ny tenin'andriamanitra aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy firana ary nytonontsiram-panahy miraha amin'ny fahasoavana ao am-ponareo an'andriamanitra au verset combien? 16 3:16 Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. alléluia Amen. Alléluia. alléluia alléluia
mila ny tenin'andriamanitra mitoetra ao anatintsika isika. Nous avons besoin que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Zay retintsika rehetrarehetra Tout ce que nous entendons, aoka hijanona ao anatintsika ao. que tout ce qu'on entend habite en nous abondamment. Alléluia. Satria iny ny fiarovana mafy atsika. Parce que c'est notre protection à nous. Io ny tena fitombona ao atsika. C'est notre... C'est par elle que nous croissons. Io ny hery ho atsika. C'est notre force. Amen. Amen. Lazao ny akaikinao hoe ampitoera ao anatinao ny tenin'andriamanitra hoe. Dis à ton voisin que la parole de Dieu habite en toi abondamment. Aoka ianao hiteny an'izany tena hoe ampitoera ao anatinao ny tenin'andriamanitra hoe. Que la parole de Dieu, de Christ habite parmi nous abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Zavatra isaorako ny tompo manokana. Moi, à quoi je remercie le Seigneur, Isika eto ato amin'ny fiangonana nous qui sommes à l'église, dia tena voataraky ny teny tokoa. nous sommes bénis par la parole. Alléluia. Amen. Amen. Marina be kana mbaga amin'ny boky mpanao ny salamo teo hoe. Et c'est vrai ce que le psalmiste a dit tout à l'heure. Satria rehefa ny fandraisantsika ny tenin'andriamanitra, fandraisantsika ny tenin'andriamanitra, Parce que fandrenesana. comment nous entendons la parole de Dieu? Dia ino ny fanilo ho an'ny lalantsika. Et cela est une lumière Dia pour nos sentiers. isika eto amin'ny fiangonana Et nous qui sommes ici à l'église, dia mandre teny nous entendons la parole, zay tsisy kilema. la sainte doctrine. Amen. Amen. Dia manahoana isika manoloana an'izany. Et comment nous sommes face à ces paroles? Misy fotoana foana tsika rehefa alarobia eto amin'ity toerana ity. Tous les mercredis ici, dans ce lieu, Manana fotoana isika. nous sommes libres, nous avons du temps. Manana fotoana isika andrenesana ny hafatra tsisy kilema. Nous avons du temps pour entendre la sainte doctrine. Dia mila manaroatra an'izany koa tsika tsirairay avy. Et nous devons vraiment profiter de cela. Amen. Amen. Raha mbola manana fotoana isika Si nous avons encore du temps, dia andao hiazakazaka ho amin'izany. allons vraiment courir. Na tsy afaka eto ianao ny alarobia, Si tu n'es pas libre les mercredis, mbola misy ny alahady amin'ny valo a, il y a encore dimanche matin dia raharoatra zay fotoana zay. à 8 heures et allons profiter de ce Satria moment. mila tenin'andriamanitra isika. Parce que nous avons vraiment besoin de la parole de Dieu. Alléluia. 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 Mila tenin'andriamanitra ve ianao raha lasa anabavy? Frères et sœurs, est-ce que vous avez besoin de la parole de Dieu? Mila ny tenin'andriamanitra ve ianao hijoroana amin'izao vaninandro farany zao? Est-ce que tu as besoin de la parole de Dieu pour tenir ferme en ces derniers temps? Amen. Amen. Io zany tsy vitana hivavaka fotsiny a, Et c'est pas juste oh, je vais prier, nde hifadianina fotsiny a, je vais jeûner, nde hanao alim-bavaka. je vais aller à une veillée de prière. Fa mila tenin'andriamanitra isika. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mila ny tenin'andriamanitra isika. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Satria ny tenin'andriamanitra Parce que la parole de Dieu, no namoronana an'izao rehetrarehetra izao. c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Raha mamaky ny boky ny Genesis isika, Si nous lisons dans Genèse, satria ny teny Andriamanitra parce que Dieu dia nisy ny zavatra rehetrarehetra. a dit et toute chose a été créée. Alléluia. Dia dian'izany mila ny teniny isika. Cela signifie que nous avons vraiment besoin de sa parole. Tenin'Andriamanitra eo amin'ny bokin'ny Matthieu, toko fahafito. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, Anaran'i Jesosy a. au nom de Jésus. Moa ny baiboly amin'ny anaran'i Jesosy, dia ny faefatra amby roapolo. Koa amin'izany na zovo no mandre zany teniko zany, ka makatoa azy ozy izy. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, Ino nambaran'ny tenin'Andriamanitra? qu'est-ce que la parole de Dieu a dit?
mandre ninona hony Entendre quoi? mandre ninona Entendre quoi? dia aveo maninona rehefa avy eo Et qu'est-ce qu'il faut faire après? maninona rehefa avy eo Qu'est-ce qu'il faut faire après? mandre dia maka to Entendre et mettre en pratique. mandre dia maka to Entendre et mettre en pratique. dia hoy ny tenin'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy dia hoarina amin'ny lehilahy manatsaina izy zay manogona ny tranony eo ambony ny vatolampy Et la parole de Dieu dit sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Alléluia. Tsy mandre fotsiny izy Il n'a pas juste entendu, fa maka to zay ambaran'Andriamanitra mais izy il met en pratique ce que Dieu dit. na mety mafy ary zany Même si c'est pas facile. satria raha lasiana bavy Parce que frères et sœurs, misy vidiny aloha foana ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. il y a toujours un prix quand on suit Dieu. Alléluia. Alléluia. Misy vidiny aloha atsika tsy raha avy Il y a un prix à payer pour chacun de nous. na ny fotoanatsika zany Que ce soit notre temps na ny zavatra tena mety tsika izany ou les choses que nous chérissons vraiment, que nous aimons. fa raha miteny ve Andriamanitra Mais si Dieu dit, parle, dia misy fakatoavana avy eo ambadika an'izay est-ce qu'il y a une obéissance derrière cela? sa hiteny isika hoe Ou bien nous allons dire, Jesosy tena sarotra be non Jésus, c'est très difficile. tena sarotra be fa tsy vitako e Non, c'est très dur, je n'y arrive pas. raha lasiana bavy eo Frères et sœurs, va amin'andro farany zao nous sommes dans les derniers temps. va amin'andro farany zao Nous sommes dans les derniers temps. eo ny fahasoavan'Andriamanitra hanampy azy ianao Et la grâce de Dieu est là pour nous aider. Alléluia. Alléluia. Tsy vitatsika rery zany Nous n'allons pas y arriver tout seuls. fa andao andredy andao akato Mais, hein? andao andredy andao akato Mais allons entendre et allons mettre en pratique à obéir. Alléluia. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny lehilahy endry manorina ny tranony eo ambony vato lampy izy Et la parole de Dieu dit, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Alléluia. Mba tsy ho tahaka an'ilay olona adala manorina ny trano eo ambony fasika ianao Mais que tu ne sois pas semblable à l'insensé qui bâtit sa maison sur le sable. amen. Ny andrasan'ny tompo dia fakatoavana avy amintsika tsirairay avy ny andrasan'ny tompo dia fakatoavana avy amintsika Ce que le tsirairay avy Seigneur attend de nous, c'est notre obéissance. amen. Amen. Teny olona endry ve ianao Est-ce que tu es le sage? Oui. Est-ce Non. que c'est toi le sage? ndao akato zay ambaran'Andriamanitra Allons mettre en pratique ce que Dieu dit. tenin'Andriamanitra farany eo amin'ny bokin'ny Luka toko fahaenina filazantsarany Luka toko fahaenina Nous allons lire une dernière parole dans l'évangile de Luc, chapitre 6, ny anaran'i Jesosy au nom de Jésus. andiny fahaenambe efapolo Au verset 46. ary nahoany ianareo ny antso aho hoe tompoko tompoko nefa tsy manao zay lazaiko Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? ary manahoany ianareo ny antso aho hoe tompoko tompoko nefa tsy manao zay lazaiko akory Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? lasiana bavy eo Frères et sœurs, miteny antsika ny tompo androany le Seigneur nous parle aujourd'hui. mampitandrina sy anao ny tompo amin'ity fotoana androany ity Il nous avertit. Alléluia. Alléluia. Satria efa akaiky ny fiavian'i Jesosy Parce que l'avènement de Jésus est proche. fa maninona anareo miteny aho hoe tompoko tompoko nefa tsy manao zay lazaiko akory Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? ndao anao zay lazain'Andriamanitra isika ka lasiana bavy Allons faire ce que Dieu dit. na mety sarotra ary ny fanatanterahana an'izany Même si ce n'est pas facile d'accomplir cela, fa izy hanampy atsika tsiraray avy mais il va nous aider, chacun de nous. izy hanampy atsika Il va nous aider. lazanao akaikinao hoe hanampy anao Andriamanitra Dis à ton voisin, am'zay Dieu teny va zay t'aider. fanambarany tompo taminao Pour la parole qu'il t'a déjà annoncée. Alléluia.
Alléluia. Mety miatefa aminao ny tenin'Andriamanitra Peut-être que la parole de Dieu arrive en toi dia izy hanampy anao anatin'izany. et il va t'aider en cela. Ny fahasoavany ameno anao. Sa grâce va te remplir. Alleluia. Dia eo ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra manantona sy mandreny teny ka mankatoa azy dia asehako aminareo izay tahaka azy ozy izy. Tahaka amin'ny olona manao trano izy izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambony ny vatolampy. Andininy fahafito amby efapolo. Au verset 47, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Au verset 48, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Alléluia. Alléluia. Tahaka an'izany nanoaran'Andriamanitra ny olona zay mandre ary makatoa ny teniny. C'est à cela que Dieu compare un homme qui entend et qui met en pratique sa parole. Tahaka amin'ny olona zay mangady lalina ozy izy. Il a dit, comme celui qui a creusé profondément. Dikan'izany zany ny ninona zavatra mety handalo eo. Cela signifie que peu importe ce qui va t'arriver, Misy zavatra be da be rivotra itsoka eo. il y a beaucoup de vent qui va souffler. Dia misy ranonorana ho avy eo. Il y aura la pluie, Fa tsy hozongozana mihitsy io trano io, tsy enjery io trano io. mais cette maison ne sera pas secouée. Dia tahaka amin'izany ny olona zay makatoa, zay ambaran'Andriamanitra. Et l'homme qui obéit à ce que Dieu dit est semblable à cela. Alléluia. Mino fa teo tahaka an'izany ianao raha lasy anabavy. J'espère que tu veux être comme cela, frères. Vous voulez être comme ça, frères et sœurs? Satria mandeha ny fotoana. Parce que les moments passent, Tsy hatsara zany ny zavatra rehetrarehetra. les choses ne deviendront pas... les choses deviendront mauvais. Fa hiaratsy hatrany. Les choses vont devenir mauvais. Fa manahoana zao sy anao. Mais comment nous sommes? Alléluia. Io tenin'Andriamanitra. Voici la parole de Dieu. Zay ozy ny tompo hoe akatoavy eno dia akatoavy zany. Si le Seigneur te demande d'obéir, alors obéis. Satria io ny ampijoro anao. Parce que c'est ça qui va te tenir ferme. Amen. Amen. Io ny ampijoro anao. C'est ça qui va te rendre inébranlable. Na mindalo ny fakapanahy. Les tentations vont arriver. Amindalo ny zavatra sarotra mafy. Les choses difficiles vont arriver. Fa rehefa misy tenin'Andriamanitra miraikitra ao anatinao. Mais quand il y a une parole de Dieu ancrée en toi, Dia ho tafajoro hatramin'ny farany ianao raha lasy anabavy. tu vas tenir ferme jusqu'au bout. Amen. 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 Ho tafajoro hatramin'ny farany ianao. Tu vas tenir ferme jusqu'au bout. Satria tsara fanorenana ianao. Parce que tu es sur un bon fondement. Alléluia. Alléluia. Betsaka ny zavatra mety ao atrehantsika. Nous allons peut-être traverser beaucoup de choses, faire face à beaucoup de choses. Mety tanora ianao. Peut-être que tu es jeune. Mety lehibe ianao. Peut-être que tu es moins jeune. Mety efa niteny taminao Andriamanitra. Peut-être que Dieu t'a toujours parlé. Fa ho fantatrao. Mais que tu saches Fa niteny izay nambaran'Andriamanitra taminao. que la parole que Dieu t'a annoncée, Dia fony zany. c'est son cœur. Fony zany ho anao. C'est son cœur pour toi. Fitiavany asy aminao zany raha lasy anabavy. C'est ton amour pour toi et pour moi. Raha lasy anabavy fotoana zao. Frères et sœurs, c'est le moment. Fotoana zao. C'est le moment. Jesosy eo. Jésus, Mehoery a. donne-moi la force Akatoavako izay nambaranao tamiko. pour que je puisse obéir ce que tu m'as Fa ho dit. hitanao rehefa avy eo raha lasy anabavy. Mais vous allez voir, frères et sœurs, plus tard, Fa hitanao Andriamanitra. le Seigneur va te bénir. Amen. 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 Alavoraro ny lalanao Andriamanitra. Alavoraro ny lalanao Andriamanitra. Dieu va te faire réussir. Alléluia. Amen. Hitantsika manokana Andriamanitra. Que Dieu nous bénisse. Hitantsika manokana ho Andriamanitra. Que Dieu nous bénisse. Zay ny zavatra napetrako ny tompo tamin'ity fotoanandroany ity. C'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur aujourd'hui. Ho famitinana ny zavatra zay nambara. Et pour résumer tout ce qu'on a dit, Aoka tsy ho mpandray fotsiny tsika. que nous ne soyons pas juste
des auditeurs. aoka tsy ho mpandreny teny fotsiny isika Que nous ne soyons pas juste des auditeurs fa de la ndao parole, aoka katozy ambaran'andriamanitra mais allons mettre en pratique ce qu'il a dit, être obéissant, na teny kely manahoana ary na teny ohatrany ahoana ary retsitsy même si c'est juste une petite parole. Alléluia. 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 Satria ny zavatra fantatro raha lasy anavavy Parce que je sais, ce que je sais, frères et sœurs, am'izao vaninandro farany zao en ces derniers temps, dia misy teny be da be alefan'andriamanitra Dieu va envoyer beaucoup de paroles. Miteny foan'andriamanitra. Il parle toujours, Alléluia. Fa anjaratsika anjarako mais c'est notre rôle, c'est notre part. zano miteny hoe tompo akatozy teneninao a. Moi, je dis, Seigneur, je veux obéir à ce que tu dis. Alléluia. Tsara ny tompo a. Le Seigneur est bon. Tsy tia mitatena isika. Nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes. Alléluia. Tsy tia mitatena Je ne veux pas me tromper moi-même. hoe tonga eto a. Que j'arrive ici, Tonga eto ezaky ny alahady. je viens ici tous les dimanches. Za manaraka an'Andriamanitra. Je suis Dieu, Kanefa rehefa tonga Jesosy mais quand Jésus revient, dia tsy raisiny a. et il ne va pas me prendre, Tsy tia mitatena raha lasy je ne anavavy veux a. pas, Dia aza mitatena tsika tsiraray avy. je veux pas me tromper, allons ne pas nous tromper. Alléluia. Alléluia. Ndao akatozy ambaran'Andriamanitra. Allons obéir à ce Me oery a que tu dis. Jesosy hoe. Donne-moi la force, Jésus. Alléluia. Ndao tsy kitsangana amin'izao fotoana Alléluia. izao a. Allons nous lever.